Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba ananany fiainana sady ananany be dia be. Jaonina toko 20 andininy 20 tapany by. Site web kristyfiainantsika.com. Fagagana lehibe fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ny tombonandro miny antsika indrindra ny tombonandro na hoe fotoana kely fotsiny aza afatsika miaraka midinidinika toy izao. Tsy tenin'olona tsy tenina manam-pahaizana fa tenin'Andriamanitra no omeny tompo antsika. Misaotra anao ary dia miarabanao amin'ny anaran'ny tompo. Mampianatra anao mba hahay tsara ny asanao ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia mampianatra anao hahay tsara ny asanao mba ho matoky amin'ny asanao ianao. Araka ny Exodosy 1:7 araka ny dika teny iombonana manao hoe ary nofenoko ny fanahiko mba ho tena kinga sy maran-tsaina ka malala ny haitao isan-karazany. I Bezalila izany nofenon'Andriamanitra ny fanahazany ka lasa kinga, lasa tena maran-tsaina, malala ny haitao isan-karazany. Fa ianao ihany koa amin'ny asanao, raha asa mbola mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, ny fanahy masina dia mampianatra anao mba ho tena kinga ianao amin'io asanao io, maran-tsaina io ianao amin'io asanao ary ho vitanao tsara ny asanao satria asan'ny tompo ny asanao dia mahefa-be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo. Zarazarainao samy hafa ny fanomezam-pahasoavana, zarazarainao samy hafa ny fanompoana, zarazarainao samy hafa ny asa nataon'Andriamanitra ao anatinao. Zany fanomezam-pahasoavana zany, zany fahaiza-manao zany, teraka niaraka taminao zany, indrindrandrindra rehefa nateraka araka ny fanahy, rehefa nateraka indray, rehefa niovafoka tonga olom-baovao ianao dia misy fahaizana miasa fanomezam-pahasoavana mipetraka ao anatinao. Takizany ohatra ry Davida, fony izy mbola atao hoe tanora latsaky ny 12 taona dia fa hainy tsara, tena hainy tsara zany hoe mitendry zava-maneno izany. Ka rehefa nisy ny fitediavana olona tena mahay mitendry zava-maneno, Davida no hitan'ny olona. Akoatran'izany na nanoratra izy. Akamaroan'ireo salamo vakitsika mandraka ankehitriny ireo dia salamo soratany, na inkabary izy, na iady izy, na intifitra tamin'ny atsamitady izy ka tora-batina mandeha tamin'ny atsamitady fotsiny dia nahafaty any Goliata, nahay ny andro io izy avy eo nahay nitondra firenena izy. Mbarany soratra masina koa hoe mena volo izy barimaso izy sady tsara tarehy. Ka ny fanahy masina dia mahatonga antsika mahay mampiana-tena satria Davida tany am-pendrasan'ondry nianatra andreo zavatra tena hainy ireo. Indrindra moa ka afaka mianatra ianao, afaka miofana ianao miaraka amin'ny fampianarany fanahy masina dia manana ny spesialite anao tediavin'ny olona ianao. Zao no anatranatry Paoly tamin'ny Timoty hoe mampatsiaro anao mba amelomanao fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra zay ao anatinao. Ka le fanahy mahery avy amin'Andriamanitra dia mahatonga antsika ho kinga, maran-tsaina, mahay ny asantsika. Ka velomelomy kolokoloy fanomezam-pahasoavana zay nomen'Andriamanitra anao fa tsy hijanona amin'ny hoe antonontonony, mahaihay fa sitrak'Andriamanitra ho tena mahay amin'izay tandrifitsika
isika mba tsy ho tahakany olona tsy manana ny tompo hoe mahay zavadra tsy mahay mandainga mahay mangalatra fa itsika kosa mahay tsara ny asantsika. Mahireza indrindro ny aritsika iombona am'izao vavaka izao. Mamino anay amin'ny alalan'ny fanaonao masina ry Tompo mba ahavitanay tsara ny asanao ho voninahitra ao. Amen. Kristy fiainantsika isan'andro. Kristy fiainantsika isan'andro. O Jesoa, izao avy mba hananany fiainana sady hananany be dia be. Jaonina 20:10 tapany. Site web kristyfiainantsika.com.